le resaka mandeha tsiro zany teny rotsako be ny tanàna Tanarivo ao miaraka no mpanolotsaina zay matahotra nareo manatsarana zany anasazinan'ireo olonareo satria de vira virain'ireo olonareo fanjakana rapitso manohitra politika moa zany fa rafanjerevana le izy a ohatra amin'ny antso polisy ihany. Araka ny fanehokevitra zany dia mahakasika raha politika ihany no zaraintsika eto. Tandroany nisy fivorim-be natao tany amin'ny siny alarobia mba hisiany sehatra fifanakalozana sy fampizaram-baovao mikasika ny fanantirahana ny fifidianana communal sy municipal. Nanasany seny ireo mpisehatra rehetrarehetra amin'ny fifidianana, ireo rafim-panjakana misehatra amin'ny fifidianana, ireo antoko politika, ny firaisambonim-pirenena, ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-bola ary ireo haina vaky jery. Voalohany amin'izany dia fanentanana ireo mpisehatra rehetra hahatsapa ho manana anjara andraikitra hifanometanana amin'ny seny. Ao anatin'ireo ny antsipiriany rehetra handavaraniana ny fifidianana. Faharoa, fampitoviana lenta ny rehetra amin'ny lafiny fizaram-baovao. Ary nambara ny filohan'ny seny Dama Arsène nandritra ny lahateny fa fotoana hanomezana vahana ny olom-pirenena handray anjara mivantana amin'ny fitantanana sy fampandrosoana ny tanàna misy azy ny fifidianana communal sy municipal izay, satria ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ny tanàna ho voafidy no tompona andraikitra ny fampandrosoana eny ifotony. Izay ny fanehokevitra nataon'ny filohan'ny seny izay. Araka ny hitantsika manko ny fanehokevitra teo izay dia lohateny ihany koa miteny hoe tsy hilatsaka ho fidiana ve i filoha Marc Ravalomanana. Ary mandeha manko amin'izao réseaux sociaux ity malaza ity filoha Marc Ravalomanana ity. Amin'izao fotoana izao ihany koa naneho hevitra Augustin Andriamananoro misokatra ho an'ireo vovonana hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena ny vovonana Irmara. Fotoana izao hifandrimbonana hitondrana fampandrosoana eto amin'ny firenena. Miantso ireo mpanao politika rehetra ny solombavambahoaka lany tamin'ny vovonana Irmara Augustin Andriamananoro. Tsy tokony hifandrafy ny mpanao politika fa mpitombotsoa ho an'ny firenena no jerena. Fanerenan'ny firenena no tokony himasony rehetra izay miainga eny ifotony. Manana fahendrena ny mpanao politika malagasy ka tokony hanjaka hatrany ny fihavanana sy firaisankina hoy Augustin Andriamananoro. Araka ny fanehokevitra zany dia tsy manana olona ny mpitondra fanjakana izay tarihin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay ao anatin'ny vovonana Irmara ity. Mitady olona zareo hatao solombavambahoaka mba hifanandrina amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny Irina Rakotomanga izay. Mandeha ihany koa manko ny vaovao amin'ny réseaux sociaux hoe tsy tiry zareo hilatsaka mihitsy ity filoha Marc Ravalomanana ity. Ary misy mihitsy aza no miteny hoe teo hoy zareo nanonganana ny filoha Marc Ravalomanana, nanonganana reto mpitondra fanjakana tarihin'ny filoha Andry Rajoelina reto manko. Ary misy ihany koa miteny hoe eo ihany koa zany no hanonganana ny filoha Marc Ravalomanana any filoha Andry Rajoelina izay amperinasa amin'izao fotoana izao ity. Izany manko mibazea ao anatin'ny sainy reto mpitondra fanjakana reto resaka valifaty fa rehefa tonga eo filoha Marc Ravalomanana dia handeha hanongana filoham-pirenena ankehitriny amin'izao fotoana izao ity. Izay ihany manko ny lalao politika eto amin'ny tany sy firenentsika, tokony hovaina ny toe-tsaina ohatran'izany. Ary angamba efa matahotahotra ireto mpitondra fanjakana ireto. Araka izay ihany koa dia nisy fanehokevitra natao anatin'ny vidéo ity, andao ho jerentsika fanehokevitra ny filoha Marc Ravalomanana izay. Fifidianana lehibe sy manana maizy azy ty fifidianana ity satria zay le premier magistrat de la ville zay natao hoe métier du maire, asan'ny maire zany zay. Io zany zany tena mampisika vahoaka malagasy fantatro tsara io asana maire io satria mba isiny lay soimbonana, mba isiny lay firaisankina le rahana miasa manatanteraka ny fandasoavana vahoaka. Ny olana amin'izany vao maire tena manompo vahoaka le raha malala situation misy na Madagasikara. Tsy mampanina mihitsy zany tena ampinoko misy nanaovana lisy fa tsy ihany zany mitsoka zany fa tena fanrotsaka dia rotsaka fa tsy mialala zany matikina ireo vahoaka zay le resaka mandeha tsiroa zany teny rotsako be ny tanàna Tanarivo ao miaraka no mpanolotsaina zay matahotra nareo satria mandeha zay resaka zay. Araka fanehokevitra zany koa dia naneho hevitra Irivo Rakotovao mahakasika ny fitoriana izay nataony tamin'ny seny sy tamin'ny mpitondra fanjakana izay ministra ny atany tamin'izany Naina Ndretitohaina. Hatramin'izao manko mbola tsisy vaovao mahakasika ny raharaha zany tamin'ny fifidianana legislative na solombavambahoaka teo izay. Rehefa ny mpanohitra no mitory amin'reto mpitondra fanjakana reto dia tsy misy valina akory ary ohatrany hoe tsy misy izany fitsarana izany.
ary rehefa ireto mpitondra fandrakana reto no mitory dia raisina no sady mitombona. Zay ihany koa no amafisiny Rivo Rakotovao makasika ny fitoriana izay nataony zay. Ndao jerentsika zany faneho-kevitra nataony Rivo Rakotovao izay. Tsy nisy ny neutralité de l'État tamin'ny fifidianana solombavom-bahoaka farany teo ka tokony hisy ny fandraisana andraikitra. Nisy tamin'ireo tranom-panjakana no nivadika accusé sy ny olo-panjakana nanao fampelezan-kevitry ny candidat mpiaradia tamin'ny fitondrana hoy Rivo Rakotovao avy amin'ny vovonana firaisakiny raha nametraka fanontaniana tamin'ny ministry ny atampo-solon-toerana teo aloha sady ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana an-tany ankehitriny Naina Andriatsitohaina ny teny eny Androany teny amin'ny Seny teny Alarobia nandritra ny fankakevitra sy fizaram-baovao natao tamin'ireo mpisehatra ara-pifidianana. Tsy misy hatreto ny fandraisana andraikitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny Seny manoloana ny fitoriana napetraky ny vovonana firaisakina tamin'ireo fandikan-dalàna niseho tamin'ny fifidianana solombavom-bahoaka farany teo hoy Rivo Rakotovao. Mba anatsarany Seny zany satria dia enombenombeny ary zay atao mpanohatra dia mitory tokoa fa miandro zay miandraka androany hoe nanahoana le fitoriana tamin'ny législatif amin'ireo olona tsy manara-dalàna reo any birao-panjakana no apetraka any fisy. Dia ny Seny miaratsika raha nitenonareo fa dia zay sy naheno mihitsy ho ina mba niteneninareo na azonareo ny raisina mba hanatsarana zany hanasazian'ireo olonareo satria dia vira virain'ireo olonareo meo 30 secondes kely azafady vira virain'ireo olonareo fifidianana. Araka izay ihany koa dia namaly avy hatrany i Naina Andriatsitohaina makasika ny faneho-kevitra nataony Rivo Rakotovao izay satria niteny izy anatin'ny vidéo ty fa hoe mamy miantso polisy ve ireto mpanohitra reto satria ry zareo hozy izy zareo nampiasa ireo mpiasa-panjakana na nampiasa ihany koa ireo mpitondra fandrakana rehetrarehetra na fitaovam-panjakana fa tsy ny mpitondra fandrakana ihany. Zany hoe izareo reto dia miala bala miala andraikitra ihany rehefa tratra ohatran'izany dia tsy zareo indray no tompon'ny fahefana rehetrarehetra fa ny mpanohitra ihany koa nandray anjara amin'ny firaitsi-kombakomba amin'ny tsy fanarahana dalàna izany. Zay mametra-panontaniana ho an'ny vahoakantsika malagasy ary ndao ary ho jerentsika zany faneho-kevitra izay nataony zany hoe ireto mpanohitra reto dia mamy miantso polisy. Ity ary ny vaovao mahakasika an'izany. Ny Naina Andriatsitohaina ministry ny fanajariana an-tany sy ny fitsinjaram-pahefana zay sady ministry ny atany mpisolo-toerana teo aloha fa rehefa tena jerena ny zava-nisy tamin'ny fifidianana solombavom-bahoaka farany teo dia tsy voatery ho kandidat niaradia tamin'ny fitondrana avokoa no nampiasa ireo olo-mpanjakana teny fotony fa nampiasa izany ihany koa ny tany amin'ny mpanohitra. Androany eo amin'ny fitondrana rampitso any amin'ny fanoherana mivadibadika ny fanaovana politika fa rehefa tena jerena ilay izy dia karazany mamy miantso polisy ihany ny any amin'ny fanoherana hoy Naina Andriatsitohaina. Fa ny hita tamin'ny fotony amina ministra ny aty tany ny fifidianana solombavam-bahoaka teo tsy araky ny fahitany ny beny sy ny maharoa anazy hoe izy moa no tena mampiasa ny délégué mpanjakana sy ny sisa tsy voatery ho candidat mpanjakana zay mihitsy ny tsapaky mandritra an'izay fifidianana zay. Amin'ny fiainana moa vadibadika androany mpitondra mpanjakana rapitso manohitra politika moa zany fa raha fanjerevana an'ilay izy ohatra mamy miantso polisy ihany. Resaky ny mamo hoy Rivo Rakotovao ny filazany Naina Andriatsitohaina fa mamy miantso polisy ny any amin'ny fanoherana. Ary ny faneho-kevitra natao ireto mpanao politika reto ary azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika matsatsara zavatra izay.